Mpitandrina zahay Mpitandrina Ranjakavola i raha io tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady mialoha amin'ny farany amin'ny volana desambra nananganatsika FJKM no hevitra hoe manantena ny fiavian'ny tompo ny mino ary zany ny mino resantsika zany dia ny zanak'Andriamanitra rehetra ny kristianina rehetra eny fa na dia rehetra tsy tonga izao aza fa efa miandry amin'ny alarby zany mavitsivitsy atsika io fa hivavaka amin'ny alarby so be loatra ny vavaka atao amin'ny alarby mivavaka Isaia 1:10 isy solofo mitsimoka avy amin'ny fototra Jesy tantara tonga dia mazava be eo amin'ny soratra masina zany nisy ndray andro ray tonga tany amin'ny tany tokantrano Jesy tany olona nirahan'Andriamanitra hifidy ny anankiray amin'ireo zanak' Jesy ireo ho mpanjaka an'Israely. Iza zay voatondro zay? Davida. Isy tsimoka avy ao amin'io solofon'ny Jesy io efa tantarany Matio teo toko voalohany fa aza matahotra ianao zanaky Davida mantsy anisy io Josefa hipoitra avy ao aminao lay atao hoe zanak'Andriamanitra hatanterahany faminan'iny zany fa ny mampiavaka an'io solofon'ny Jesy io Isaia 1:10 milaza azy ary ny fanahin'i Jehova aniny hitoetra ao aminy tao vakina milamina indray tahaka nanaovan'ny mpanompon'Andriamanitra azy teo ka raisitsika ny mampiavaka an'izany fanan'Andriamanitra ao amin'ity solofon'ny Jesy ity izany ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahiny fahendrena hita tamin'ny androny zany solofon'ny Jesy zany tamin'ny asa rehetra nataon'i Jesy paranaky Jesy ny fahendrena tsy le hoe fahendren'ny matahotra an'Andriamanitra ihany rehefa ny fatahorana Jehova no fiampampahendrena ary ny fanahy fatahorana Jehova no ao aminy ao ka ho tonga anatrakasitrany eo masony ny fatahorana Jehova tsy zany ihany hoe any anaty miafinandry fa hita maso tamin'ny nataony ama olona matahotra an'Andriamanitra azy tsy nekeny Jesy mihitsy sanatria nisy olona ka nanivaiva naniratsila nanao zinona n'Andriamanitra fa nampianariny ho endry reny olona reny atahotra an'Andriamanitra hanaja an'Andriamanitra hanaiky an'Andriamanitra fanany fahendrena sy ny fanany fahazavan-tsaina mahafinaritra izy nilazan'ny apôstôly Paoly azy any Timoty 2:7 hoe fa nomen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ianao ny fanahiny fahazavan-tsaina tao amin'ny solofon'ny Jesy io dia nomeniko ho anao inona moa zany fahazavan-tsaina ny olona maizy-tsaina raha miara-miaina aminy zany raha olona maizy-tsaina dia efa fantatrao ny atao zavatra tokony norma be zao fa izy maizy-tsaina dia tsy mandeha mizelao zay zavatra fiaranao aminy maka ohatry miara-misakafo zao reny manko mora kokoa satria zany atao isan'andro isan'ny tsy misakafo isan'andro
misy anangatanana zao eo miara misakafo norme am'izany de hoe samy manana nany loviany sy ny anjara sakafony anatin'ny loviany de samy manana ny sotrony sy ny sotro rovotrany de miaraka miantso eo akaiky io de samy manana ny tsara lokany de mihinana ny tandrifina azy zany zao norme fa ny olona maizy-tsaina io miazy efa io natoviany io tsy mba io mijereny de mba eo mampitombo rora ho ambava ao mba ho masaka sy matsilotsalo tsako tsara il faut bien masera zany fa rehefa misakafo fa tsy manao telo moka sahiranao vavonao te mikiakotra an'io fa mitelo tsako tsara ao hoe docteur anifiko zay ohatrany ay amin'ny deuxième tic satria misy batisa rehefa aveo ampiparana tsara nify mba atao iny be masé makatsiro tsara vokatra reny salive ao ambava ao de mahazo ale tsirony tsara le sakafo de mahazo an'iny le vavony salamy reny atrano zao le vavony tsy maninona mihitsy tsy zany any tsy nahazo fahazavatsy miazy io ary to misy vody akoho ary to misy saosiny miazy ny any hafa reny andaniny fotoa tsy mba ninona amolena salive zay ombaniny zany olona tsy nahazo fahazavany zany miara misakafo nen'olona ndray mitany fa tsy niazy ohatra raimondy zany isanandro zany mitranga mbola tabatra vo mizara loka fotsiny neny tonga de manaramaso ny anakiray ho anisy iny tsy mamety miolona tsy mamety mianina tena malagasy mahafinaritra be tolo am'izay omena azy zao olombelona zao tsy nahazo fahazavatsay takaro ange avy amin'ny fahazavatsay aloha ny tompo anao fa io omen'andriamanitra anao io ataovy avy tamin'andriamanitra le tananenina kany izy fa sotenan'andriamanitra ny ray aman-dreny sotenan'andriamanitra izy olona miaraka ny olona aminao io ataovy avy tamin'andriamanitra nanomezany anao an'iny aza mieritreritra misy fiangarany za tsy tianyneny miataza mieritreritra hoe tsy tena natao neny le tena malitiako mihitsy ny nataony mafatany io anao isanandro misakafo miaraka aminy de tsy ho fatany ianona ny fianako ny tena ty ianona ny elatra ny tena ty ianona ny lohany tena ty ianona dagdagdag fatany-dolo zany de matikisy ianao fa tena le hahasoanao io omeny tompo anao io fa aza mierikeriky sakafo moa zay ohatrany misinakany miresaka avy anao hoany iny aloha fa mbola tsy 25 anao any alarobia 25 io averimberiko fa sao de misy mieritreritra hoe alahady zany krismasy zany alarobia am'tindray maty alarobia ny krismasy zao mieritreritra ao varimbarinao aio marainy niano ndao ivava ivavaka an'iny krismasy an'ino any alarobia ino krismasy batao zay vo miomana tara tsy nahazo toerana any atokotany io lefa tafiditra daholo ny fanahy ny fahazavany-tsay tsy mieritreretinao zany nanazavany tompony zany taminao de zavakafa mihitsy hoe matematika fizika fizika nucléaire nahazo fahazavany-tsay fa zavatra ndavanandro iainanao ao ny fanany fanoloran-tsaina le conseil l'esprit du conseil ny olombelona isika de tena mila fifanoloran-tsaina mandrakariva tsy takatrao takatry ny hafa zay tsy mahay sobiky mahay fatabary fa aza tsy mandray tolo-tsaina avy amin'ny namana dadasineny braitapo havana mpiara-mivavaka aza tsy mandray tolo-tsaina avy amin'ny namana fa avy amin'ireny no itsilovan'andriamanitra ny lalanao fanomezana avy amin'ny fanan'andriamanitra zany fahaizana mandray tolo-tsaina zany
izy metoy fanahy ny fandoratsaina ianao koa mahay mandray tolotsay avy any lasa tsy miasa ilay fanan'Andriamanitra mpanolotsay raha tsy mahay mandray tolotsaina izy fa misy olona miseho mahay be ny hafa foana ao a dia miteny araikiray hoe sorcia mety tsy mamaly izy fa aty izy ny mamaly efa haiko zany ataon'ilay zavatra rehefa avy eo tsy mandeha mivelona maka ohatra indray manao glasy somary sarotsarotra zany manao yaourt efa hainareo be asiana ferment fotsiny a dia miaraka amin'ny siramamy dia raikitra ny yaourt manao gâteau efisy anany hitako foana ao trano iny ny siramamy iny ny lafarina iny zao dia gri fa manao glasy misy fahaiza-manao sy fahazara-manao ao mpanaovana glasy dia miresaka taminao ny namanao hoe zao sy ny fanaovana azy maka opla dia maka ronono dia maka anao glasy dia atorony anao ny fanaovana azy dia nao a tsy mihaino tsara atonga tanresanao zany vita opla zany misy siramamy zany misy ronono raikitry ny fitaoko glasy na dirony tany anatin'ny fampamatsiana tany miverina avy tany rano be fa isakafo vita ny sakafo ava hinana glasy ika raky izy lefinao avy tany izy mitondratondraka be tsy mivaingana tsy anao tsy mihaino tolotsay miverina hoainao dolo ny zavatra rehetra tu n'es pas passe-partout comme une clé amila tolosaina avy amin'ny hafa ianao zany fanan'Andriamanitra mitarika atsika n'ilay tolotsaina zany afa-tsika maefa tsy haitsika azy satria nomeny olona atsika amin'ny tolotsaina tao dia vita ny zavatra rehetra dia vita tsara dia glasy iny fa mivaingana tsara izy avy tany miorakoraka do nyray latabatra hoe merci mama amin'ny glasy satria nahay nanao glasy ianao fanahy ny faherezana fa ny fotoana iainantsika tena ilana izany fanan'Andriamanitra fanahy ny faherezana zany dia fanahy tsy mety kivy zay ny am'toe adikadika ninina misangy eo hoe amantsiny anankiray eo mpanarahana ny ohatry ny résultat 20 décembre zao ny teniko jerijereny matetika io fa tapaka lalany raha io tao fantatro tao mazava ao amin'ny finoana ao fa ny zavatra rehetra dia mandalo ambany mason'Andriamanitra na zay mataony devoly azy mandalo ambany mason'Andriamanitra reny fa matoken'Andriamanitra io fa aza io nataonao mampiakatra sosotra eo sasany tonga any ambitera manina te miakatra be ny tosodraha maninona miakatra fotsiny moa misy stressé tamin'ny résultat atao tsy fantako inona résultat andrasany fanahy ny faherezana io fanahy ny faherezana io mahatonga atsika tsy mety voadonany inona mitrango eo ianao mafy be foana manana ny tompo ny ainanareo hira solalasa na mizika ny zanako tsy nataona anareo na tsy fantatro za moko rehefa mihira eo sady mihira no mihaino anareo fa vous étiez pas très vivace tsy tena velobelonany nareo teo mpirana iainony F34 rehefa avy eo hoeniko teo fa tsy tena velobelona loatra nareo asa dia nanaraka résultat hatramin'ny ray maraina tsy fantatro kitrakitraka tany tsy fantatro koa zay résultat andrasanao isaky ny fankahita eny an-dala ahoana izy ty dala ahoana amin'ny ahoana ho avy matokiana Andriamanitra inona ny mahoana eo
mivavaka ianao mametraka amin'ny fiainanao amin'Andriamanitra dia matoky an'Andriamanitra ianao izy mitondra zao rehetrarehetra azo matahotra ianao fa eo ampelantanan'Andriamanitra io sika efa mivavaka talohany premier tour deuxième sasany ngatsy ianao tsika amin'ny alohan'ny deuxième tour ka nareo tsy tonga tamin'ny après deuxième tour zay ny mivavaka tato zoma halina zay teto mivavaka ho an'ny Madagasikara nareo avy nandatsabato voatrasy dao ny tanana dia tonga dia mipetraka fa zay tonga taty am-piangonana noely ny artiste nivavaka ho an'ny Madagasikara zay fa nareo tsy tonga tsy voatery fadianina zay vo mivavaka ho an'ny tanindrazantsika fa tena mivavaka ho an'ny Madagasikara lay fanany faherezana zany mitarika atsika toky an'Andriamanitra tsy matahotra zay fampitahorana rehetra ny fanany fahalalana sy ny fatahorana ny Jehova miaraka ireo ny olona mahalala an'Andriamanitra hoe eo any amin'ny Osea toko faharoa vetivety fa raisinareo amin'ny mariazy foana izy io fa ohatry ny sahirana miaino azy dia fa tena hoe hiandrasanareo avy amin'le izy Osea toko faharoa aiza zany Osea zany fa azy tena sahirana azy tena pahampioa tapitra ny Daniela dia Osea na mandalo anjoely ianao dia mialo avakely aloha kely eo Osea Isaia, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osea, toko faharoa ndimy faraiky amby roapolo roa amby roapolo eninareo foana eo miferimparana mariazy amofofoky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia halala an' Jehova iny ndimy faharoa amby roapolo ho foky ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia hahalala an' Jehova lay firaisan'aina amin'Andriamanitra retsika tamin'ny tenin'ny filaza-tsalalaka madio teo mbola tsy nahalala lahy marina dia efa nitoejaza mahalala lay firaisan'aina amin'Andriamanitra ny voambolana nampiasaiko tamin'io a tamin'ny fikaroana dia hoe mifaningotraina amin'Andriamanitra zany ny olona mahalala an'Andriamanitra fa tsy hoe rany zay mahalala an'Andriamanitra reny ka mahay baiboly be reny ka tsy zay le izy raha ny fahaizana baiboly dia very lavitra ianao rehefa miresaka amin'izay mpandehandeha mitondra bokiboky kely reny very lavitra fahaizana baiboly indrindra ny ancien testamenta taloha very lavitra ianao a raha mifanehitra amin'ny zareo le tsy mivavaka alahady fa sabotsy sahirana ianao raha hoe fahaizana baiboly fa tsy zany ny fahalalana amin'ny Jehova za tsy manao hoe aza tsy mahalala soratra masina tsy zany tiako lazay fa ny fahaizanao soratra masina no mitaonanao mandresy lahatra anao tena ifany dia efa fantatrao ny tsirony vao mipetraka mbola tany ohatran'izao le zao ny tsirony amin'ity iovio tsy misalasala mampianatra zany ianao fa misy tsy hainao ao Andriamanitra ny mahay azy akatao mitovy zany tsotra ary fiainana andavanandro miara amin'Andriamanitra io zany aza le anao sakafo efa hainao be io iaraka mitovy ianao maika zatra tsy ho hainao no atrehinao dia angatao mitovy fa iaraka aminao izy fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana Jehova fiarahana amin'Andriamanitra ny tsika mety rehefa ho tanteraka zany rehetra zany ao aminao ilay fanahy no fanan'Andriamanitra io vakiko miaraka amintsika fotsiny dia ho azonao amin'izay ny andininy fa eniny rehefa ao aminao zany fanana tompo zany Isaia toko faraiky ambin'ny folo zany resantsika zany rehefa ao aminao zany fanahany Jehova
toetra tao amin'ilay solofiny Jesy fanahy Jesy Kristy efa toetra aminao io fanahy io hoy ny 9:1 amin'ny toko 1:10 hoe ary miambodia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry zava-piseho isan'andro hoe zany fo ahitany zanak'ondry nyambodidy aniny tonga dia arapany fiteny toko tamintsika teo tamin'ny Maty toko 9:10 sitrapon'Andriamanitra teo hoe ary indro zany maneraka an'ireo takan'indry vao miambody midika mity hoe vao hitany ambody anao dia harapany fa rehefa ho tonga aminao ekenao iainanao lay fanananao lay fanahiny Jehovah nitoetra tao amin'ilay solofiny Jesy lay fanamasiny zany fa maninona ny ambodino afaka hiara-mipetraka amin'ny zanak'ondry ny sinona ny tranga tao anao kory tsy hoe ny tady ambody mihitsy ao an-tanànao dia hoe ivavaka ny tompo asio fananao io ambody io dia hoe iovafo le ambody dia taloha izy iana nandrapaka anao tamin'ny anao tonga tao fa zao izy iany iovafo tsy dia zany loatra mety hitrano zany tsy haitsika zany hain'Andriamanitra atao manakatona ny vavanalika masika io rehefa tonga eo anao fanao anay rehefa mandeha mamangy zany ao an-tanàna anareo misy alika masika soratana mbavahady eo alika masika soraty tsara ny teny malagasy alika masiaka fa tsy alika masika zany taka le hoe tsy azo hijanona nety fa tsy asy raha ataonao aso no amin'ny hoavy any tsy hijanona eo fa amin'ny ankehitriny hijanona satria haso le soratanao tsy azo hijanona nety dia amin'ny hoavy any tsy hijanona eo amin'ny androany hijanona eo teny malagasy tsy azo hijanona teny malagasy avela hoany lay hain'Andriamanitra manakatona ny vavanalika masika rehefa mangataka izany ianao ilainao zany fa ny hevitry dia hoe ny olona nanany toetry ny ambody satria misy zany mandravaka foana no adiny nianatra atsika tamin'ray andro reny hoe izy moa mbola etilivo izy tsika misy olona manana toetry ny ambody sy hita amin'ny rehetra io azo tao arapany tao rehefa tafahaona tompo mba teliona aminao olonao reny nge tsy rapetrapetraka foana tafahaona tamin'ny tompo ianao nahazo le fanany fotony Jesy solofiny Jesy ianao dia miovafo dia io le toetry ny ambody taminao taloha io a novan'Andriamanitra dia afaka niara-mipetraka tamin'iny zanak'ondry ianao dia mbola malemy taolana kely mora arapaka iny dia tsy amitapitaka an'ireny zazana mbola tsy manakory zay tsy mahafantatra kory zay fetsifetsena fanonao ianao léopard hiara-mandry ny zanak'ondry sy tsy fantatsika izany léopard zany dia velao hoany ny zanak'ondry sy ny liona tanora sy ny omby kely mifay iray toerana zany tena misy manana toetrana lion zao za atao fantatra léopard moa tigre zany ny tigre hoy ny filazany mijery dictionnaire ianao fa manomana toriteny hoe tsy hoe ny théologia no vakinao mamaky dictionnaire koa ianao ny tigre ho ny tompoko nanona io na voky mihinana foana fa ny liona rehefa mihinana ika voky dia mipetraka amin'izay fa voky tena asianao hanina azy eo tsy avy tsy jereny fotsiny say
eo am-pinanana izy tsisy amelanina taolakalevina azy mandra-pahavoka misy olona manana zany toetra zany so dia mieritreritra limona ianao dia zany misy limona nahitany pastera zany fa ianao misy manana toetra na limona ka isay anato-katonanao eo am-pinanana izy amo aho zay rehefa melavelana tsy pahininy zay adino izy pastera type nutritif N raha somarina pinikely type mouvementé MN aza manato-katony eo fa limona tsisy taolakalevina eo ianao fa rehefa nahazo ny fanandray sy lofiny Jesosy dia niova fo dia mahay mizara zany midika io mahay mizara le olona nutritif be teo eny haniny dia zaray tsy mijerijery ny haninao izy fa miazy zaray miaraka mihinana ijareo miomby vavy sy mibera iarakomana ny zanany iaranandra miona ihina amin'olo tahaka ny omby miova fo zany ny zaza minono hilanao amin'ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsamonono haninjitra ny tanana amin'ny lavaky ny mena rano dia olo efa vitany an-tsahatsaha rehetra sapaty mety mahafantatra ny mena rano mpandeha any an-tsaha any izy any efa nahita mena rano ray roa telo efatra dimy onja mba efa nahita mena rano izy any nahita mena rano ray roa telo efatra dimy fa adiro ny tananao anaty lava izy anaty lava bato be izy mipetraka dia adiro ny tananao fa gaga ianao mivoaka avy any tananao a tsy nakaizy teo tsy fa vetivety monja laniny fa rehefa iova fo nono fitariny fanan'Andriamanitra dia afaka miaraka nonona dia ampiteriny zazakely tsanono zazakely mbola malemy kely zany ataony anaty lavaky ny menarano taniny zafosafofony eo zany le menarano tsy maninona kosa dia masika io misy olona masika masika tsy hay atonona mihitsy raha fiteny lavanandro ao zany mety atao hoe kizitina tsy zava-mety mihitsy nataonao aminy kizitina o iana sasao ny lovia ianao zany fa manao dia toko ara mihitsy araka ny fitenin'ny pastera zay hoe rehefa manasa ny viny ianao ka manompo an'Andriamanitra anaky fa ataovy tsara fa fanontonao an'Andriamanitra dia mananao dia toko ara mihitsy le zanako nanasa ny viny tongony eny avitany le kizita zao iamvosasa tsisy manana azy mihitsy avety anaty zao sasany inona avereny ny tompoko naverina ndreo nao se technicien misy fofona fila ny rehetra zany asa maheno nareo veriverikely ny circuit nareo manitsahatra maimbo may zany so dia ano any tsy fantatra fa io fananto
tompo ao amponao manovanao io ary zany ny krismasy tsara rehetra tafahaona tan'ilay solofiny Jesy ankalazaitsika 5 desambra ianao nomeny an'ilay fanahy dia niovafo mahafinaritra izy zany miara-miaina amin'olona miovafo zany taloha io miaraka taminao taloha masika be fa rehefa nahazo ilay fanahy solofiny Jesy izy niovafo dia finaritra ianao zany zany le lazainy Matthieu toko voalohany 5:20 hoe ary izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotady nikotan'Andriamanitra tao ilay mahaliona azy leoparda azy mahambody azy nikotan'Andriamanitra tao tamin'ny alalan'ny fanahy le fanahy ratsy na tonga anao masika velona tsy azo akekeziny io dia niova fo ianao hovinjen'Andriamanitra enga hovangin'Andriamanitra ny fony tsirairay dia mba olona miova fo zany tsena ny solofiny Jesy zany amin'izao andro krismasy ankalazay fiangonana era-tanjo izy tompony ery amako hiasa ao potsika tsirairay ao mba lavorariny zany fanavaozam-piainana ho an'izany ka tsy ho leoparda intsony ianao fa efa niova tsy ho liona intsony ianao fa efa niova tsy olona masika fa olona malemy fanahy manana ilay fanan'Andriamanitra mitaridalana anao fa ho avy aminao ny tompo atanterany zany famonjena zany amen